dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no afahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampahirezana fo izao. Milohan'ny zavatra rehetra dia hivavatsika Jehovah-Andriamanitra ray ao sotranao izay satria Andriamanitra tsy mitsahatra ny mialana eniny ianao, mampafantatra anay fa nitoy zavatra mitranga sarotra rehetra amin'izao vanim-potoana iainana izao dia trompetra tsofinao mba ahafantaranay fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany, ary misarika ny olonao ianao mba hiverinao amin'ny famarinana satria ntombotra ny fiavian'i Kristiana amin'ireo lanitra. Tsy tianao hisy horingana izahay ka tsy handray ny famonjena, fa tianao kosa mba ho tonga ny fankatoavana tanteraka ary ahafantatra anao, ahafantatra ny teninao. Fa nainao masina no ka hiasa mandrakariva dia anatinay, indrindra ho an'ny olonao na inona na inona fiangonana misy azy. Ny teninao tsy miova tompo, ary ianao tsy mba manavaka, samy tianao vonjena avokoa. Dia meo anay ny fanetretena mba tsy orona ny fampianarana olombelona, fa hiverina ao amin'ny fampianarana tsy misy kilema dia izay hita voasoratra ao amin'ny baiboly araka ny nampitenenana ny mpanomponao fahizay, mba ho anatra ho anay izay arazo ho an'ny faran'izao. Ataoko sy mino izay fa namafy ary ny zavatra nitalatanay dia amelombelona ny fo mampananay ianao, ary amin'ny fifalianao anay ny amin'ny famarinana ny teninao izay andraisanay ny fahasoavana dia mitenena ary Jehovah voameny ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manana ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo ho amintsika mandrakariva. Isaia 8:20 mbola nijanona antsika izay misy hafatra lehibe tian'Andriamanitra ampitaina ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpivavaka rehetra, mba hitodika amin'ny tenany sy hiverina ho amin'ny tena marina. Raha mijerytsika ny hafatra amin'ny Isaia 8:20 dia misy antso nasain'Andriamanitra nitanterahany Isaia, ary ny hafatra dia ho an'ny olona tian'Andriamanitra. Raha ny andininy voalohany, izao ny fiantsonao fa zato malemy asan-drato ny feonao ho taka ny anjomara ambaroa amin'ny oloko ny fahantsoany ary-amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany izay efa nijerevantsika, fa misy lalan-diso ny zoran'ny olona. Ary Andriamanitra tsy mba hajery fotsiny an'izany, fa manoloana ny fahantsoan-kevitra izay tazomin'ny olona dia ambaran'Andriamanitra mazava tsara, ahariarina izay le fahatosoana sy fahotany izay, kanefa tsy mitovy amin'ny fisainantsika olombelona na ny fisainan'ny mpivavaka amin'izao vanim-potoana izao ny fomba an'Andriamanitra, fa ny antony anambarana ny fahatosoana sy ilazana ny fahotana dia mariky ny fitiavana, mba tsy tonga ny olona handeha mpahazarana fotsiny ka hizotra amin'ny laran-diso, satria Satana dia miditra mitsehatra mandrakariva na dia anivo ny fanompoam-pivavahana ary hitondra fahantsoan-kevitra mba hahatonga ny olona tsy hahita ny lalam-pamonjena, tsy sitrak'Andriamanitra izany. Ary fomba ahoana tokoa moa no ahafahana mamerina ny olona ho amin'ny marina raha tsy ampahafantarina azy ny tsy mety ataony. Ka ny an'Andriamanitra rehefa manambara ny fahatosoana sy ny fahotana izy dia tena mariky ny fitiavana tsy manameloka, ahariarina ilay fahatosoana dia hatorony nefa ilay lala marina dia hitantsika fa ny zavatra ao anatin'ny Isaia 8:20 dia isaky miorina amin'ny fivavahana, ny fifadikanana sy ny fitandremana ny sabata izay niresahantsika tete. Tsy zavatra telo samy hafa ireo, fa zavatra tena mifanazava. Ny tena fivavahana dia mira tena fifadiana, mira tena fitandremana ny sabata. Araka ny resahantsika hoe raha misy milaza azo mpivavaka dia tsy maintsy mahatakatra izy ny tena fifadiana marina
ary tsy maintsy na tiana na tsy tiana mitandrina ny sabaty izy kanefa na milaza an'izay ary hoe na tiana na tsy tiana tsy mba maniry Andriamanitra tsy manao tery vaimanta Andriamanitra fa manambara kosa izy ny vokany de hitatsika ny vokadratsiny le fahadisoana eo anivon'ny fivavahana betsaka ny antso efa natao teto tsisy antery ary araka ny resantsika hoe tsy resaka doktriny mpiangonana arak'izay eritreretin'ny olona no ambahareto fa doktrine baiboly tenin'Andriamanitra zay tsy miofo maly sy anio ary mandrak'izay ary ho an'ny olona feno fanetretena tsy adovarotra ny famarinany tenin'Andriamanitra tahaka ny Abrahama fa vonona kosa ankatò nambara ny fahadisoana de zavatra ny resantsika tamin'ny farany andiny fahenina sy fafito milaza le tena fivavahana marina am'izay io Jehovah io zay nazavaitsika mety somary hafahafa nandrenesantsika ny afatra andiny fahenina sy fafito tsy zao ve ny fivadiana zay ankasitrahako de ny amamy fatorany faratsiny sy anaboraka ny fiainzoga sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary anatapaka ny zioga rehetra no tsy nizara ny mofonao anona va sy ny ampiatrano ny oromanjenjeny ary mba hanafinao zay hitanao mitanjaka ka tsirombelona ny namanao ianao fototra ao anatin'izay andininy anankaroa zay ny zavatra andrasan'Andriamanitra ao anatin'ny fivavahana sy ny fivadiana sy fitandremana ny sabata marina zay nazavaitsika nandaintsika tany amin'ny Jakoba ny fivavahana tsy misy loto sy marina sady madio anatrehan'Andriamanitra de mamanga ny mpitondratena sy ny kamboty amin'ny fahoriana nazavaitsika tamin'ny alalan'ny Matio 5:20 zany rehetrarehetra zany hoe inona ny zavatra iandry any amparany ny zavatra iandry any amparany de misy fanavahana misy le ambarany Jesosy hoe hanavaka ny ondry amin'ny osy izy hanavaka izy zay ny zavatra hitranga rehefa tonga eny amin'ny rahalanitra Jesosy miondro ozy ataony eo amin'ny akavanany ary ny osy eo amin'ny akavia tsy iverenantsika lava ny fanazavana fa ingaviako de ivereny vakeo fotsiny Mateo 5:20 mba afataratsika zay afatra tian'Andriamanitra ampitaina amintsika hoe ho isan'ny ondro fetsika sa ho isan'le osy fa voasorotra mazava tsara ny zavatra nambaran'i Jesosy Kristy fa ny atao hoe ondro de le mikarakara ny madinika reo rahalahako kely indrindra reo osy nefa nataonareo tamiko de iza reo kely indrindra reo le tsy manan-kitafy le nona le mangetaeta le ao an-trano maizina zay araky ny resantsika hoe rehefa tena fakafakaina de ratsy ange zany rehetrarehetra zany kanefa ireny mila fikarakarana na tonga atsika nyresaka hoe momba fantatritsika ve fa misay F20 de resaka fivavahana vao miresaka fivavahana tsy afa-misaraka amin'ny fiangonana inona no atao hoe fiangonana de nyresantsika hopitaly anankiray natao hitsabona ny marary toerana anankiray feno olona tsy manan-kanoko hoanina raisitsika misehatra ritana toerana anankiray feno olona mitanjaka toerana anankiray mitovy tahaka ny fonja gadra voafatotra daholo ao ary ny afatry ny famonjena raha tian'i Jesosy tsika de ny anatanterahantsika an'izay asa mpamonjena zay mba hatonga andreo olona reo hiala am'izay le toerany anoanana ny etaeta ny aretina zay fitanjahan'izay sy ny anafaka azy ao anatin'ny gadra araky ny tenina ty amin'ny Isaia 7:20 anaboraka amamy fatorany faratsiny anaboraka amin'ny fiainzioga andefa ny ampahoriana ho afaka anapatapaka ny zioga rehetra na tonga atsika nyresaka hoe ny Isaia 58 ange de mitovy ihany am'le fanoharina ny metin'i Jesosy re Mateo 5:20 fa rehefa nijerevantsika indray zay de fantatritsika ve milohany nafataisan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny afatra goavana be nampitaina tamin'izao tontolo zao tao Kalvaria
tamina matsena azy teo azo fijaliana izy no niantona teo 3 lahy jiolahy teo amin'ny akavia zay tena fiseno avinaavina tanteraka ary jiolahy teo amin'ny akavanana zay a nananatra n'le jiolahy anankiray zay naneva-tevan'i Jesosy Kristy ary nyteny mihitsy izy ianao ve de olona tsy matahotra an'Andriamanitra ozy fa sy sika ozy matoa voafantsika eto de noho ny nataotsika fa ty lehilahy ty tsy hitako zay tsinona azy de nitotika tamin'i Jesosy izy ary ohatrany mahavariny jiolahy kanefa nahafantatra mahandriamanitra an' Jesosy fantany tsara mihitsy fa fantsena amin'ny azo fijaliana de manarak'izay de fahafatesana kanefa ny zavatra tao anatiny de zao fantany fa io Jesosy zay mifantsika miaraka amin'ny ao misy fanjakana anjakany de ny fanjakany lanitra ary aharitra mandrak'izay izy de tampinoana ny tenena tsarovy a rambiany amin'ny fanjakana ao ianao de ny teny fikasana zay nomeny lazako aminao marina tokoa izy anio eo namiko ny paradisy ianao ary mahafinaritra atsika koa raha mba isika no itenenan'i Jesosy an'izay kanefa raha ohatra mahafinaritra atsika ka tiatsika niantovany fiainana mandrak'izay ary io fipetra hiderina ny fiainana mandrak'izay na iza misy olony tenanao masina sy marina na iza fiangonana amindrehare fa izy ihany no vonjena ny fipetra andraisany an'izay teny fikasan'izay mila miaika izy aloha fa jiolahy olomeloka mendrika ho helohina tanteraka raha mampatsiaro ny tantarany zanakadala nge tena nibarataka mihitsy teo anatrehan'ny trainy rehefa miverina ary zay toe-panahy zay no andrasan'Andriamanitra amin'ny oloko zay nanambaraky ny fahadisoako izy sy ny taranaka Jakoba zay nanambaraky ny fahotany mba hanana toetran'le zanakadala rehefa miverina teo tranodrainy izy tratra ny mosary tany tsy nanakanyko hoanina fa satria ny ameny ny kibony amin'ny voankazo filankisoa tonga saina izy mpanompony ndraiky ozy manakanina be ety iza maty mosary eto nde hiverina rehefa tonga any aho izy de nde hiteny amin'ny raiko ry raiko efa nanota teo anatrehanao lioka toko fa 5:10 ndiny fa 7:10 sy ny manaraka misy tonga atsika lesona mba tonga atsika hanana fanetretena ka fahatsika mampitany tena atsika tahaka n'le zanakadala satria fiverenana ao amin'Andriamanitra ary ny afatry ny Isaia 7:20 de fiverenana ao amin'Andriamanitra ary raha nody ny sainozy teo izy indrisy maro ny olona karaha manindraiky manakanina be dehibe fa izaho kosa maty mosareto ianga ozy ka hody any amin'ndraiky ka hanao amin'ny hoe raika aho efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika atao hoe zanaka ho intsony fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao de niainga izy ozy ka nakany amin'ndray zay toetra ny zanakadala zay tena zanaka izy fa noho ny adalany de nandany ny fananany rehetra tany am'izay nalehany tany fa rehefa miverina izy tsy tonga de niditra fotsiny hoe ty ary dada fa tonga fa izany efitranika fa tena nanana fanetretena mihitsy tsy mendrika natao hoe zanaka ao nidikan'izay ny zanaka ange tena tokony toetra aotrany ndray raha tam'izany vanim-potoana zany ny tantara de ny mpanompo tsy miara-monina amin'ny tompony fa any ivelany kanefa de zao fanetretena nananany de nandray fanapaha-kevitra tanteraka mihitsy izy ataovy tahaka ny olona karamainao zany hoe tsy mendrika ny hiditra ao an-trano fa alao za eny ivelany kanefa ndray ny ranare nahita ny toe-panahy zay nananany de zao nodiny tsy heno zany rehetrarehetra zany fa raha mbola lavitra izy ozy 20 de tazandrainy
ary onena azy izy ka niazakazaka na mihana ny vozony sady nanoroka azy ary ilay zanaka zanany nanao tamin'ny raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao a ka tsy mendrika atao hoe zanaka o intsony fa raha nikosa nanao tamin'ny akizilany hoe aloha aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy asio-peratra ny tanany sy kapany tongony ary ento ety ny zanak'ombona fakavinoy raoka isigy faly fa inana sy faly fa ty zanako ty efa maty fa velo indray ary efa very fa hita indray de ny faly izy olon-dratsy fa rehefa tafaverina tsy nisy sony fanady adina inany nataonao laninao taiza daholo le voly fa ny nataony rainy de tsy nijery an'izay fa faly izy fa tafaverina ny zanany ka na de niteny ara ny zanany hoe ataovy tahaka ny olona karamainao tsy zay nitoetra an'le ray fa nataony mihoatra lavitra noho izay tsy nisy zavatra nataony fa de natsona ny mpanompo na nome akanjo azy natsona ny mpanompo na nisy peratra tanany natsona ny mpanompo anisy kapany tongony mbola nasaina vonoana ny zanak'ompona fa de niaraka ny faly no le toe-panany efa ny mahatonga an'izay inona nefa ny zavatra mitranga am'izao vanim-potoana zao ny akamaroan'ny mpivavaka de mirerefatratra fa miendrika hovonjena fa ny olona miendrika hovonjena de ny olona samy teny amin'Andriamanitra hoe tompo olo tsy mendrika akory niditra ny fanjakany lanitra satria niodina taminao ary zay no andrasan'Andriamanitra amitsika zay no andrasan'Andriamanitra amin'ny fiangonana ka raha iveriny ao amindray raha te hahatsapa zay hoe sandry mitsotra mamihana manoroka te handray ny fitafiana te handray ny peratra te handray ny kapa atao amin'ny tongotra de hifaly am'izany zanak'ombona fahazany fanetretena ny iverenany ary ny fanetretena tsara indrindra Isaia 7:15 fivavahana tena kasitrahan'Andriamanitra fanetretena tanteraka fifadikanana fiverenana amin'ny sabata ary zay niafatra tia nampitaina teo Kalvary tsy hitan'ny olona zany le telo lahy zay nifantsika teo amin'ny hazo fijaliana maneo tandindony niafatra tian'Andriamanitra nampitaina hoe ohatran'izao ny karazan'olona misy eto amin'ity zao tontolo zao ty tafiditra ao anatin'ny mpivavaka misy le jolay eo amin'ny akavanana na iodika vitsika na iodika vanana zay ny marina misy le jolay eo amin'ny akavia le jolay eo amin'ny akavanana araky ny Matthieu 5:20 reo le ondry ny jolay teo amin'ny akavia reo le osy manana fanetretena ary mila fiekena tanteraka mihitsy fa jolay olomeloka tsy mendrika hiditra ny fanjakany lanitra tahaka n'le zanaka dala tsy mendrika ny atao hoe zanaka ontsony raisin'Andriamanitra am'izay vanim-potoana zay momba fantatritsika avy ny tombontsoa lehibe ao anatin'izany afatra tian'Andriamanitra ampitainy zany zay tsy afatra entina izahozahoana zany fa afatra ny fanetretena mba handraisana valisoa lehibe tsy reo vangeny zavatra amparan'Andriamanitra eo amin'ny 19 ka hatramin'ny manaraka hatramin'ny 19 satria mbola iverena atsika io tena fivavahana marina satria io no hazavaitsika zay mitaky fifadikanina zay mitaky fitandremana ny sabata fa misy afatra ny andro faran'izay misy zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amitsika indrindra raha mandinika fotsiny tsika hoe taona 2022 tsy tonga ho azy tamintsika nge io nanomboka tamin'ny andro asabotsy ny voalohany taona ara-baiboly asabotsy ny pasika asabotsy le fahafatesany zanak'ondry zay midika fahafatesany Jesosy fa vo manao atsirambina andreo ianao de mandany famonjena vitan'i Jesosy de mipetraka ho takan'le jolay teo amin'ny akavia fa raha mijery fotsiny koa tsika hoe miditra amin'inona ara-baiboly ko tsika satria ny pasika ara-baiboly de tao amin'ny 14 volana anisanina zany hoe eo amin'ny manodidididina ny mars avril eo ary tamin'ity izy de raha tadiditsika tsara de ny 9 volana avril ny pasika zay mbola nitotona
tao anatin'ny andro fafito any ko zay misy afatra lehibe afatra ny famonjena fa raha am'izao hitondrantsika mifampaherezana zao zay mbola azava amitsika zay misy fifandraisana amin'ny fifadikanana volana inona koa no hitsahantsika ary inona ny afatra tian'andriamanitra ho fantatritsika eo anatin'izany rehetrarehetra mifandraika amin'ity Isaia 8:dimapolo mifandraika amin'ny sabata ny fivavahana marina sy ny fivadikanana tena ankasitrahan'andriamanitra ary mampibaribary ny fanavahana tian'andriamanitra ampitaina kanefa andriamanitra tsy mbola mandrikana fa mamerina ny olona am'laoniny fa manana safidy nefa ny olona ndray fanapahan-kevitra ny am'izay mety atao na izy hiverina ho amin'ny famarinana na tsy misy klima na izy iziriziry amin'ny zavatra mahazatra azy tsy afaka manao ninina eo anatrehan'izay andriamanitra fa manaja kosa izy ny safidin'ny olona ka raha vakitsika misy hafa 8:dimapolo ny andininy fahavalonatra faharoambinifolo fa toy izantsika tsy moramoreny ny fanazavana ary mbola jerevantsika hoe manitsaka ny volana fahafiry ara-baibolitsika ary inona no afatra hoentiny eo anatrehan'izay fa de ho hitantsika fa misy fifandraisany tanteraka mihitsy amin'ny zavatra ambarin'andriamanitra amin'ity Isaia 8:dimapolo ny fiainantsika tao anatin'ity taona 2024 ity ary mety tsy mbola fantatritsika izany zavatra zany mbola tsy niainantsika izany zavatra zany fa manenina nyity taona 2024 ity no andrenesantsika n'izany ahafantarantsika ny afatr'andriamanitra ary raha tsindrina raha ny afatra hoe ambarao amin'ny oloko ny fahadisoana ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany tsy fanamelohana zany fa andriamanitra te ampibaba aribary amintsika ny tsy mety ataotsika mba tonga atsika ho tonga saina ka hiverina tanteraka aminy fa ny tombotsoa raha tafaverina aminy de ny 15 sy ny manaraka fa raha izany ozy de hiposaka taka ny fahazavany maraina ny fahazavanao ary ho tonga afaingana ny fahasitrananao ny famarinanao no loha lalanao ary ny voninahitra Jehova ho vody lalanao misy zavatra mazava hipasaka ao anatin'ny fiverenana famarinana tsy misy klema na tonga atsika nresaka teto andramindrere olona ka izahao fa tsara Jehova ary io izy mitarika mba hahatongavatsika ho am'izay zavatra miposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavantsika zay mba ho tonga faingana ny fahasitranana ny famarinana ho loha lalanao ary ny voninahitra Jehova vody lalanao zany hoe ho diden'ny Jehova de inona ny zavatra misy ozy ny 15 sy ny manaraka ary am'izany de hiantso ianao ary Jehova maly eny anandratra ny feonao ianao ary izy anao hoe inty aho raha isorinao tsy ho eo amin'ny ao ny zioka de jerevana am'izay tsy akijery tsony olona raha nijeritsika hoe misy afatra napitan'i Jesosy tamindreo ondry reo ondry reo de nitenen'i Jesosy Kristy mihitsy tamin'izany vanim-potoan'izany avy ianareo zay mipaino ndraika mantovany fanjakana zay voavoatra anareo hatramin'andro renana zao tontolo zao de gaga reo fa ahoana nao na de nomenareo hoanina sy ny sisa de mbola nanontany reo ovina no hitanainao ny ianao ka nomenay hanina ovina no hitanay nangetaeta ka nomena rano sotroina ovina no hitanay narary ianao ka notsaboinay de ozy Jesosy hoe arak'izay nataonareo tamindreo madinika kely indrindryreo nefa nataonareo tamiko lafo ny anankiray zay na tonga atsika nyresaka hoe fiangonana manahoana ny fiangonana misy atsika manavatena miseho azo masina tsy mazaka an'izay le ratsy zay tsy mazaka ny olona marary tsy mazaka ny olona voafonja tsy mazaka ny mpanota zay nefa misy fa eto indray zany ny zavatra ambarany Jehova de zao mitodika amin'ny tenany raha te azo valim-bavaka raha izany de hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao ny famarinanao ho loha lalanao ny voninahitra Jehova vody lalanao ary am'izany de hiantso ianao ozy ary Jehova maly mahafinaritra ankizy zany rehefa hivavaka zany tsika tafapaka amin'ny lanitra de tonga de mamaly Andriamanitra eny anandratra ny feonao ianao ary izy ianao hoe inty aho
tsy misalasala tsony andriamanitra eo anatrehan'izay ho an'ny olona zany tafaverina fa inona ny fipetra raha esorinao tsy eo aminao ny zioka zany hoe misy zioga mamatotra atsika koa isam-patan'olona na mpitondra fivavahana ary ianao aza amindray are hoe tena masina misy zavatra mamatotra ary indrindra ny fanamarina tena eo anatrehan'andriamanitra fa ny ozy ny lazainy ny teny soratra masiny hoe tsy misy manany voninahitra andriamanitra na jiosy na jentilisa fa samy efa nanota avokoa esorinao tsy eo aminao ny zioka sy ny fanondrono ny fanondro sy ny fitenenan-dratsy esorony zany ary io le fanondrono fanondro io le teneniny ary hoe ny ady sy ny fanditra raha misy ny tena zavatra mahamenatra indrindra o neviny kristiana no ahitiana nyty ady sy ny fanditra ty fre zao zahoana ny fiangonana irery ny tena marina neny hafa ho very rehefa zany ny zavatra mitranga mampana fifatafiditra ao anatin'ny fitaka ary afonao hoaninaona zay anina tianao ka mahavoky ny ory ianao de posako ao maizina ny fahazavanao ary ny aizipitinao ozy ho tahaka amin'ny taotavonana ary jehovah hitaridalinao mandrakariva sady havoky ny fanahinao amin'ny tany karakaina azy sy ampatanjaka ny taolanao de ho tahaka ny savoton-drano ianao sy ho tahaka n'le loharanonao miboboboka zay tsy mety ritra ary zay taranakao no anangana nefa rava ary naorinaritry ny fony fahagolana amboarinao ary ianao de atao hoe mpambotra ny rava mpamelon-dalany honenana amin'ny tany ary misy tininy amin'ny andininy fa 3:10 sy 4:10 raha miaro ny tombotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao zay tianao amin'ny androko masiny ary manao ny sabata hoe fafinaretana ary no amasin'ny jehovah hoe mendrika ho ajaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao zay tianao na miteniteny foana de ravoravo amin'ny jehovah ianao ary asandratro amin'ny avona amin'ny tany ianao sofahanako amin'ny lovan'ny jakoba rainao fa nivavan'i jehovah no efa ny teny zay le tompontsonga be ary izay le afatra zay de mifamaly indrindraindrindra am'izay lazain'i jesosy kristy hoe manahoana ny toe-panahin'ny olona am'izao vanimpotoana zao marika toko fafito mba hisaintsainantsika sy hoetintsika mandeha ny teny ny am'izao sisy zao iverinao am' jehovah tahaka an'le zanaka dala ave zay miverina tamindray natsapa fa vokatry ny nataony de mosa reny natsapa fa tohatra ny tena tsy misy voka ny fivavahana zay tanterahana na mieritreritra hodiso manantena hovonjena any amin'ny Matio toko fafito efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zahay efa nametra tanina tamin'ny anaranao zahay nandroaka devolo tamin'ny anaranao zahay fa jesosy iteny amin'ny amela amiko ny ropana melika fa tsy fantatra akory enareo betsaka no voafitaka am'izay vanimpotoana zay fa ty amin'ny Matio toko fafito mifamaly am'izay tena tombontso goavana ho an'ny olona tafaverina marina amin'ny famarina ny tenin'andriamanitra Matio toko fafito ny andininy fa enina ka hatramin'ny fahasivy de jesosy ny teny an'izao manaradian'i jesosy ve tsika reo ry raha manaradian'i jesosy de ny lalina izorana no izorantsika ary ny teniny no ankatoavitsika fa jesosy nanao tamin'ny hoe marina ny namina niny isaihana reo mpiatsara vilatsy araka ny voasoratra hoe mety maharaza ny teny zany a finamonina atao hoe mpiatsara vilatsy le mody manao araka ny isaia favalo amby 10 raha ny fijery azy de ivelany ohatrany mivavaka ary raha jesosy miteny an'izany hoe ho anareo mpiatsara vilatsy fitiavany zany mba ampiratra ny masony olona hoe manaona ny toetrako so de miatsara velatsy fotsiny araka ny voasoratra hoe ozy nyty fireneny ty manaja amolony fa ny fony kosa lavitra ka foana ny vavahandreo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy nataon'i jesosy mahitsy ary raha miresaka izy ny firenena tsy voafaritra hoe firenena izy fa entina ilazana ny firenena rehetra tafiditrao na jentilisa tafiditrao na mpivavaka ndiny jesosy ampitaina satria reo samy mendrandra ho lasa firenena andriamanitra kanefa de ny filazan'i jesosy hoe
manaja azy am'olony fa mifony kosa lavitra azy foana ny vavahandrao amiko izy raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy nefa ry amin'isay hafa valo am'y dimapolo raha ohatra tafaverina ho amin'ny marina de ozy ny lazay ny ao hoe andin'ny fasivy ary am'izany de iantso ianao ary jehova maly anandratra ny feonao ianao ary izy ianao hoe inty aho foana ny vavahandrao amiko izy raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy mahafo ny didin'andriamanitra ianareo zy ka imitana fanaon'ny olona ary ny koa izy taminy ay tsara ny nafizoanareo ny didin'andriamanitra mba hitandremanareo ny fampianarana voatolotra anareo misy ny fampianarana natolotra ety am'ty zao tontolo zao ty tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra zay ambaratsika hoe lasitra fototra mandrakariva kanefa de isikirany olona eo am-pelatana ny baiboly fa tsy keny tsy akatoaviny be tsara velatsy ny filazan'i jesosy azy mody manaja azy amin'olona zany hoe miantso ny anarin'andriamanitra araka ny teny jesosy tsy zay rehetra manao amiko hoe tombokotomboko angeozy mandova ny fanjakany lanitra fa zay rehetra manao ny sitrapony raiko ka inona ny sitrapony ray taka an'le zanakadala ny iverena ny zanakadala ao an-tranony ray ka rehefa iverina ao an-tranony ray mankatò ny didiny ray manaiky ny didiny ray ary zany rehetrarehetra zany ny tombom-barotra lehibe raisitsika avy amin'andriamanitra zay resahantsika hoe mety tsotra no andrenesantsika an'izany fa afatry ny andro farany zany zay misy ifandraisany ihany keo am'ty volana hitsahantsika taona 2022 ty ihany keo zay manampy ny afatra rehetrarehetra tam'ty taony te hoe volan'inona no hitsahantsika inona no ifandraisany amin'ny fifadikanina inona no ifandraisany amin'ny fiverenana ho amin'i jehova de hitatsika moa fa andriamanitra nge tsy manafina ny zava-miafina amitsika isam-batan'olona ary tsy manameloka mihitsy izy fa nitanjona kendren'andriamanitra de ny ahatanteraka ny teniny hoe iantso ianao jehova maly anandratra ny feonao anao ary izy anao hoe intiaho fa nisepetra raha isoronao tsy eo aminao ny ziova sy ny fanondronony ny fanondro sy ny fitenenan-dratsy afonao aninaona zay anina katianao ka mahavoky ny ory ianao posako ao maizina ota ny fahazavanao ary ny azobitinao tahaka ny tataovonana zay miafaratra any amin'ny andin'ny faefatra amby folo mitombotsoa lehibe izy mono tsy maniry an'izany fa io tsy azotsika io raha tsy tena miverina amin'andriamanitra te matoko sy mihina fa namasina de aso ao anatytsika mandrakariva mba tonga atsika ilefitra eo ambaniny sitrapon'andriamanitra ka tsy andeha anaiky fampianarin'olombelona ka fony didin'andriamanitra ahatanteraka ny tenin' jesosy hoe kofoana ny ivavahandro ao amiko vonahitra ho an'andriamanitra rirany ivavaka isika misotranao tsy hovaandriamanitra ray ny amin'ny teninao ndray zay nyraisinay mitondra fahazavantsaina ho anay ary mato mandre izany zay de fa mindala-pahatanterahana an'izany zay mba ahatanteraka ny teninao fa raha zany de hiposaka taka ny fahazavany maraina fahazavanao satria zavatra tsy fantatra hetra am'izay kanefa nasehoanao zany am'izao andro faran'izao mba tsy hatonga any voavitaka de nangatahana aminao de meo anay ny fanitretena mandrakariva satria maro tokoa ny zavatra irenay mitanterahana amin'ny fiainanay tsy mety ho tanteraka ay diso lalana izay de misaotra nontolo lalina omenao jehovaandriamanitra ray io ny anaran'i jesosy amen no velomantsika amin'ny anaran'i jesosy de manono ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo amitsika mandrakariva